fahafenona no nandraisantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana. Jaona toko voalohany 5:40. Fotoana mamy andraisanao fampianarana ary anarahanao vavaka délivrance ihany koa eto amin'izao fandarana izao. Iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra apôstôly Matthieu. Tsy mahazo resy ianao. Finaritra ny mpiaino sy ny mpanaraka ny fandarana sy ny vidéo amin'izao fotoana mahafinaritra izao. Ho amintsika rehetrarehetra ny fahasoavana, ny fitahiana, ny fanambinana ary ny fahatsarana avy amin'Andriamanitra raha itsika izany. Ny tenako madio kely no hiaraka aminao hitondra ny fampianarana fohy de fohy eto amin'ity onjam-peo 107.2 FM na eto amin'ity page ny YouTube ity izany. Ka dia asaina mpitiavana isika rehetrarehetra iaino sy anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Iresaka kely tsika ny amin'ny toe-panahy sy ny toe-po ary ny toe-tsaina avy amin'i Jesosy. Zay no horesahako androany. Ny toe-panahy, ny toe-po, ny toe-tsaina avy amin'ny Kristy Jesosy Tompo zay no hojerentsika satria betsakontsika no tafiditra ao anatin'ny zavatra sarotra lalovana, indrindra hoe manoloana ny ady raha vao resaka ady moa dia misy ny atao hoe fahavalo. Raha vao resaka ady dia misy ny atao hoe fahavalo. Eto ambonin'ity tany ity tsisy olona tsy anam-pahavalo zany. Le fahavalo resahako eto tonga dia hoe olombelona mihitsy le resaka. Olombelona mihitsy le resaka fa tsy resaka devolo tsony hoe devolo ny fahavaloko, devolo ny fahavaloko. Nefany rehefa tena jerena dia betsaka ny isika no manam-pahavalo olombelona. Manam-pahavalo olombelona hoy aho, zay miara-monina amintsika, miray firenena amintsika, miray tanindrazana amintsika, miray trano ary ny an'ny sasany. Eny hatrany am-piangonana ary dia misy ny mifahavalo, mifampifahavalo, samy mpivavaka, samy kristianina, samy mpiandraikitra, samy mpanompon'ny tompo, dia lasa mpifahavalo. Lasa eo ambava fotsiny le hoe za dia zao na za dia zao, fa ny ampoa dia hafa, dia tena hafa mihitsy. Ka ijery ny toe-po sy ny toe-tsaina ary ny toe-panahy zay mba hananan'i Jesosy ny tenako ao anatin'izao fotoana izao. Ka dia asaiko mpitiavana ianao hiaraka amiko ao anatin'ny fandalinana ny soratra masina izany. Vavaka isika aloha ary. Tompo, mitenena dia ambarao ny sitraponao. Ianao no hiteny, ianao no hanambara, ianao no hilaza. Ary aoka ho tanteraka zay mba sitraka ao araka ny voalaza anao ato anatin'ny baiboly. Meo hery sy fahasahiana anambarako ny teninao satria zay ny antom-pisiko amin'ny apôstôly anambara zay hita sy voalaza ao amin'ny teninao izany. Ka dia miasa Jesosy fanahy masina ny ampitony ny fony tsiraray avy zay meno ity fandarana ity sy mahita ity video ity amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Hojerentsika ary ny tenin'Andriamanitra hitantsika ato amin'ny bokin'ny Matthieu. Matthieu toko 5 dia ny 7:7. Matthieu toko 5 dia ny 7:7. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: efa renareo fa voalaza hoe tiava ny namanao ary makalahy ny fahavalonao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo. Tiava ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo. Mba ho tonga zanaky ny rainareo zay any an-danitra ianareo, fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tia anareo ihany no tianareo, inona ny valim-piti azonareo?
moana dia ny mpamory hetra aza tsy mba manao izany kova ary raha ny rahalahnareo izay ihany no arabainareo inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany moana dia ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra amen. Ampianatra kely androany satria betsakitsika no anatin'ny safotofoton-javatra ao anatina olana ao anatina hoe ady sarotra lalovana maro fahavalo maro no tsy tia de manoloana an'izay olana sy zava-mitranga izay de betsakitsika no tsy tonga saina hoe zange ka mpanompon'ny tompo zange ka mpanaradian'i Jesosy zange ka mpivavaka ary zange ka olom-baositra zange ka olona no fenon'ny ositra ny fanamasina zange ka izao misy karazana zavatra be deaibe tsy hitsaroantsika manoloana ny ady atrehana rehefa misy ny ady atao amin'ny hafa rehefa misy ny fahavalo manam-pahavalo ianao ekeko zany ary ny baiboly de tena miteny mihitsy hoe tiava ny fahavalonareo matoa zany no miteny baiboly tiava ny fahavalonareo ny dikan'izay olona le resahany eto fa tsy devoly betsakitsika miteny hoe za tsy manam-pahavalo olombelona fa ny devoly no fahavaloko nefa ny raha jerena de matoa ny tenin'Andriamanitra miteny hoe tiava ny fahavalonareo tsisy olona ity devoly zany raha miteny eny hoe devoly ihany ny fahavalonao de tsisy olombelona ity devoly zany nefa ny Jesosy mihitsy mampianatra eto mitondra ny tenin'Andriamanitra ato anatin'ity baiboly zay mivakitsika ity hoe tiava ny fahavalonareo dikan'izay misy ny atao hoe olombelona manam-pahavalo olombelona manam-pahavalo olombelona mpivavaka manam-pahavalo olombelona manoloana za zavatra mifamafao mifamotofoto eo amin'ny fiainantsika izay mety tsy mifanara-tsaina ianao sy ny vadinao de lasa raisinao fahavalonao izy tsy mifanara-tsaina ianao sy ny zanakao de lasa raisinao fahavalonao izy tsy mifanara-tsaina ianao sy ny mpiara-miasa aminao de raisinao fahavalonao izy manoloana an'izay zavatra misy hoe fahavalo izay de mampianatra ny tompontsika tsy matio ny mampianatra fa i Jesosy no mampianatra hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo tiava ny namanareo izy tahaka ny tenanareo zay ny voalaza ozy izy fa iza kosa ozy izy Kristy lay zanak'Andriamanitra lay Jesosy Kristy zay tonga nofo teto ambonin'ny tany nampianatra izy nanolo-tsaina izy hoe iza kosa milaza aminareo izy fa tiavo ny fahavalonareo io le toe-po io le toe-tsaina io le toe-panahy zay nampiavaka an' Jesosy teto ambonin'ny tany io toe-po io ary io toetra zay nanana ny tompo io no tiany napita tamin'ny mpianany fahiny tiany nambara sy napita tamin'ny mpianatra fahiny hoe raha zay tianareo ihany moa no tianareo inona ny asa soa ataonareo mihoatra noho ny an'ny sasany ary raha zay miarahaba anareo ihany no arabainareo moa avany jentilisa tsy mba manao oatra zany hoe manao comparaison amin'ny toetra ny mpivavaka sy ny jentilisa ny tompo eto hoe ny jentilisa nge ka zay tia no arabaina ihany no arabainy ary ny jentilisa ny namany ihany no tiany fa rehefa fahavalony de fahavalony rehefa fahavalony de halany fa namany no tiany raha manana an'izany toetra izany tsika hoe makala fahavalo
tsy miarahaba olona akoatra ny namana de tadidio tsara fa mbola toetra ny gentilisa tsy mivavaka izany toetrantsika zany tompoko. Mety somary manafotoana anao ty fampianarana kely ampianariko ty nefany zay nambaran'ny tompoko de mba ampianariko atsika mianakavy ihany koa ary tsisy olona tsy mahalala n'io tenin'Andriamanitra zay napitan' Jesosy io nizaniza raha mbola mpamaky baiboly hoe tiavany fahavalonareo mivavao an'izay manenjika anareo raha zay tianareo ihany no fa raha izay tianareo ihany ozy izy no tianareo inona mivalim-piti azonareo inona mivalim-piti azonareo moa na de ny mpamoretra aza ozy fa tsy mba manao an'izany. Misy karazana mpivavaka le resaka ako eto ny olona tia azy ihany ny tiany ny olona mahavita manambitamby azy ihany no tiany ny olona zay mahavita mameme zavatra azy ihany ny tiany mpivavaka le resaka mpanompon'Andriamanitra le resaka mpitondra fivavahana le resaka. Misy toetra na mpivavaka na mpanompon'Andriamanitra betsaka eto ambonin'ny tany zay olona mahatolotolotra zavatra azy reny ihany no tiany sy akaiky ny fony zay tia azy ihany sy matambitamby azy ihany no tiany fa ny fahavalony halany marina fa natao voalaza amin'ny baiboly hoe makala ny fahavalonao fa nana mafy ny tompo nampianatra ny tompo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo. Mafy amintsika mpivavaka miaina amin'ny toetra io hoe hivavaka ho an'ny fahavalo hitondra mbavaka ny fahavalo hitondra mbavaka an'izay olona mana ratsy fa ny akamarotsika rehefa mana ratsy anao ny hafa de avoko ianao amaly ana ratsy rehefa makahala anao ny hafa de ho akalainao ihany koa zany ny akamarotsika mpivavaka tadidio nefa fa tsy toe-po tsy toe-panahy tsy toe-tsaina avy amin'ny Jesosy izany tsy toe-tsaina avy amin'ny Jesosy zany tsy toe-pony Jesosy zany tsy toe-panahany Jesosy izany fa ny toetra tena nanahana ny tompo de ty hoe tia ny fahavalo rehetra tia ny fahavalony itsika nge fahavalon'Andriamanitra taloha fony isika niaina tao anatina ota tao anaty fahotana tao anaty fampotsampy ny rafy tamin'Andriamanitra isika de rehefa nalala ny famarinana satria tian'Andriamanitra isika de novonjeny fa raha nakahalantsika tao anatin'ireny fotoan'ireny ny tompona Andriamanitra ray efa vitany amintsika. Jereo ny toetra ny raitsika jereo ny toetra ny Jesosy Kristy tompontsika io toetra io tsy mba hananany raha zanak'olombelona eto ambonin'ny tany ray ao anatin'ny zato ny mpivavaka sy mpanompon'Andriamanitra manana ny toetra hoe tia ny fahavalony mivavaka ho an'izay mana ratsy azy tia ny fahavalony ary mivavaka ho an'izay mana ratsy azy fa ny akamaroan'ny mpivavaka ny akamaroantsika mpivavaka isika kristianina de halako bika tsy tiako tare rehefa tsy tiako de tiako rehefa mamely ahy de asiko rehefa manaratsy ahy de aratsiko rehefa mamely ny takoloka vy de be asiko koa ny akavananany nify solo nify maso solo maso fa eto ny toetran'i Jesosy de hafa kely mihitsy tsy haiko aloha ianao raha mahita ny toetran'ny tompo akoatra zay fa eto aloha de mahita hoe ny fitiavana ny fahavalo tompo koa de anisan'ny toetra tena nampianarin'ny tompo iainantsika zanak'Andriamanitra raha zay mahavidy fiara ho atsika ihany ny tiatsika na izay mahavidy moto atsika ihany ny tiatsika na izay matolotolotra mofo anao ihany ny tianao
na izay mahavita kapa sy kiraro anao ihany no tianao, na ataoko hoe zay mahavita manao kalesy mitsikitsiky aminao ihany no tianao, de tadidio tsara fa mbola ny jentilisa koa manana an'izany toetra zany. Dikan'izay mitovy ihany ny toetra antsika sy ny toetra ny jentilisa, tsy mivavaka. Fa ny tombony mba hananantsika tombony mihoatra ny olon-rehetra amin'ny toetra dia ny mity ny namana sady tia ny fahavalo. Io fitiavana ny fahavalo io tsy hananany jentilisa io, tsy hananany jentilisa io. Ny jentilisa ny namany ihany no tiany. De rova mbola mipetraka amin'izay toetra zay tsika de mbola mitovy amin'ny jentilisa ihany. Na malala famarina, na mitandrina didy folo, na mitandrina lalàna, na malala fitsipika na ilatsaha fanahy masina tahaka ninona renao, fa rova mbola zay ny toetranao de mbola toetra mitovy amin'ny toetra ny jentilisa ihany iza sy anao. Eo no mila tongavan-tsaina, eo mila eritreretana, eo mila andiniana. Inona marina ny toe-panahy sy ny toe-po araka an'Andriamanitra? Inona le tena toetra sy toe-panahy nananan'i Jesosy? Kristy tsy nakahala amin'ny fahavalony. Enina izay nandefina azy aza, na izay nandefina azy aza. Mafy reny kapoka anazy any tompo reny, mafy reny daroka reny. De ny hoe miongotrongitra hatramin'ny nofo tapatapaka hatramina ozatra, tapatapaka hatramin'ny ozatra, nofo rehetra mitsana daholy, ny maso mivoaka, olona namatsika azy zao, olona ny daroka faratapiny azy zao. Fa ahoana ny toetran'i Jesosy? Nanozona an'ireo olona reo va izy? Mba fanontaniana petrako amintsika rehetra, nanozona an'ireo olona reo va izy? Nangataka varatra ilatsaka tamin'ireo olona reo va izy? Na nangataka fandringanana ho an'ireo olona reo va izy? Fa inona ny tenin'ny tompo alohany hialahina izy? Raha eo mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony. Na hainao mandinika an'izany raha ontsy ny fonao, mangorakoraka ny fonao hoe olona avy ny daroka namonina ndringana, na namotsamotsana ny vatantenany, nitondra azy teo amin'ny hazo fijaliana, na matsika azy, na ndefina azy, na ndora azy, na nesoeso azy. Fa mbola inona ny tenin'ny tompo? Tsy ny teny izy raha eo alatsao mivaratra ho ao tapindohan'ireo. Tsy ny teny izy hoe ringano any ny vady aman-janak'ireo. Fa ny zavatra ny tenin'i Jesosy de zao hoe mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony. Nitondra mbavaka ny olona nanaratsy azy izy mba ho voavela eloka. Moa va isika kristianina mba manana an'izany toetra zany? Moa va isika mpivavaka, isika mpanompon'Andriamanitra zay manana ny toerantsika rehetra mba manana an'izany toetra zany? Mba fanontaniana apetrako amintsika rehetrarehetra zany. Fa ny akamaroantsika de zao, rehefa mamely anao de asianao, manozona anao de mba hozoninao. Ary matetika na mitondra mbavaka an'izy ireny ary tsika mitondra mbavaka amin'ny fahavalo, de inona mivavaka hoentinao mba? Jesosy tapaho any ny lohany, Jesosy aringano izy, aringano ny zanany, aringano ny vadiny, ataovy ringana ny fananany, ataovy tena misy loza manjo azy. Zany ny fitondrana mbavaka ny mpivavaka. Zay lazaina fa mpanara-dia any Kristy. Zay lazaina fa mpanara-dia any Kristy. Lazaina fa manana an Jesosy, lazaina fa manana ny fanahy masina. Tsy toetra ny tompo zany tompoko. Mety tesitra ianao maheno satria tia hamaly faty ny fahavalonao ianao, de miakatra be ny fonao am'izao maheno an'ity fampianarana ity. Miakapofona mihitsy, tenina hoe te hamono, satria ny toetra de mbola toetra na jentilisa. Jentilisa koa mba manao an'izany hoe rehefa mamely azy de asiany, miteny ratsy azy de itenenany ratsy, namono ny vadiny de vonono koa ny vadiny ihany.
mangalatra ny anazy de mba angalariny, mitory azy de mba toriany, nify solony nify, maso solony maso, vava solony vava, sofina solony sofina, ekeko izany fa tsy aty amin'ny andro ny fahasoavana zany toetra zany, tamin'ny andro ny lalàny zany fa tsy aty amin'ny andro ny fahasoavana. Fa rehefa tonga i Jesosy de nampianatra ireo toetra tsara ireo, satria amin'ny fotoana ianao amaly ny fahavalonao de tsisy fiadanana sy filaminana eto ambonin'ity tany ity, raha ifamaly sy iady lava eo ikororotana ary tsisy fitsarana, nefa nitadidio fa mifanan'Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny filaminana. Tsy sitraky mifanan'Andriamanitra ny ady, tadidio zany, tsy sitraky mifanahy masina ny ady, tompon'ny filaminana izy. Amin'ny andro pasoavana ohatr'izao tsika tokony andinika kely hoe aiza marina moa zany ny toe-po sy ny toe-tsaina ary ny toe-panahy zay le tena nanany Jesosy izay. Iainako ve? Iainanao ve? Iainantsika mianakavy ve? Sa hoe alako bika tsy tiako tareha rehefa kary de vandana. Tenio fa na de Jodasy aza namadika ny tompo, raha mbola nanana hevitra Jesosy aminjenan'iny de mbola mivonjena iny, fa tsisy hevitra satria efa voasoratra atateraka ny soratra masina ny tantaran'ny Jodasy. Fa maninona ny jiolahy anankiray zay tena raindahany niara-mifatsihana tamin'ny tompo teo ankavanany, tadiavan'ny tompo hevitra ho vonjena vao mibebaka. Jodasy ange matona merina ny vola 30 tamin'ny olona zay nahazahoany azy, nisy fanenenany, nisy fibebahany, te hibebaka fa saingy efa voasoratra ho zanaky ny fahaverezana izy. Fa ny tompo tsy nanozona ny Jodasy, ny tompo tsy nangataka mihitsy hoe raha eo aringano any daholo miaraka amin'ny Jodasy, fa ino ny tena loharano nivadika tamiko, raha mbola nanana hevitra izy, fa saingy efa lalana tsy maintsy lalovana. Ka mampianatra antsika zanak'Andriamanitra rehetra ny soratra masina dedin'io, ny tenin'Andriamanitra saitsaina. Fa raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo, ino no ataonareo mihoatra noho ny sasany ozy izy, mba fanontaniana mipetraka enjana be nge zany. Raha ny rahalahintsika ihany, ny namantsika ihany no tiavintsika, arabaitsika, ataontsika câlin, ataontsika antisity, de milaza ve tsika fa manam-pitiavana? Non, diso ianao. Ny tena fitiavana de mamela ny eloko ny fahavalo. Ny tena fitiavana de mitondram-bavaka ny fahavalonao, tsy mitondram-bavaka azy ho faty, tsy mitondram-bavaka azy ho ringana, tsy mitondram-bavaka azy ho any amin'ny fampotehana, tsy mitondram-bavaka azy mba ho rava, fa mitondram-bavaka azy mba ho vonjen'Andriamanitra, hiala ao anatin'ny faratsiny sy ny toetra ratsiny, ary hiala ao anatin'izao zavatra mety misy ao aminy zay mbola valifaty ataony. Zany ny tena fitiavana. Io tsy ananantsika olombelona, na isika mpivavaka be milaza manana ny fanamasina io ary tsy manana n'io zany. Nefa n'io ny toetra takiny Jesosy amintsika mianakavy, io toetra io. Jereo daholo ange ny akamaroan'ny mpivavaka e, nataoko fotrany hoe samy fiangona kafa ny ivavahany. Jereo raha mifampiarahaba eny an-dalana zany, nefa samy kristianina, samy kristianina. Jereo tsara ny samy pastera tafahoana eny an-dalana, samy hafa fotsiny fiangonana misy azy, fa mifampivandravandra fotsiny. Ary io tena toetra ratsy ny kristianina eto Madagasikara, toetra ratsy ny mpanompon'Andriamanitra eto Madagasikara. Ny mpanompon'Andriamanitra any ampitan-dranomasina tsy de manana n'io toetra io. Reo mifanaja, mifametraka, fampiarahaba satria samy kristianina, samy miantso ny anaran'i Jesosy. Fa ny toetra ny kristianina eto Madagasikara sy ny mpanompon'Andriamanitra eto Madagasikara, ny ray fiangonana amin'ny any no fampiarahaba. Fa rehefa eny an-dalana eny fantatra zao hoe paster ty olona ty, fampivandravandra, fangarika,
sampirahavavy zao ianao amin'ny tompona de afara ny toeram-pivavahana hoe ndray fiangonana any na ndray fiangonana any fa jereo nge samy mandinikitsika ary samy mahita zany ve no atao hoe toetra ny zanak'Andriamanitra, zany ve no atao hoe toetra ny Kristy. Zay ndralahanareo ihany ozy izy no arabainareo de moa va inona ny ataonareo mihoatra noho ny sasany, inona ny ataonareo mihoatra noho ny sasany. Raha ataoko hoe mpiray fiangonana aminao ihany, ny ray fivavahana aminao ihany, ny ray trano sy ny ray fampona aminao anatin'ny fiangonana ihany no arabainao de moa va tsy mihoatra lavitra noho izany toetra zany ny toetra ny jentilisa. Donc andinika itsika de jereo jereo tsara tonga amin'ny fotoana na sabotsy na lahady de mifanena eny an-dalana eny ny samy mpivavaka, samy mpanompon'Andriamanitra, samy mpitondra fivavahana, fa jereo reo fa mifampivandravandra fotsiny, tsy mifampiarahaba zany reo any am-po hafa. Ary io ny tena mahatonga ny jentilisa miteny ratsy ny anaran'ny Andriamanitsika hoe mpivavaka nareo nefa zao ny toetra nareo, mpivavaka nareo, ary ny toetra ny kristianina ihany no manakana ny jentilisa tsy ho resy lahatra hanompo any tompo avy amintsika mpivavaka ihany. Any ka na hitory akalamanjana ianao na hitory teny izy ianao na hampianatra izy ianao jereo nao an-tranonao ary io ny tsy maharesy lahatra ny vadinao, toetranao io ny tsy maharesy lahatra ny zanako hivavaka satria ny toetranao. Mba mivoay eny an-dalana de tongava rehefa tonga reny fotoana alahady na alatsinainy any de jereo nge ny toetra tsika kristianina de eto Madagasikara le resaka. Ny kristianina eto Madagasikara de manana toetra petsara velatsi, fotsy velany feno aizina sy mainty ao anaty. Zany ny toetra tsika eto. Manana ny toe-po feno fiavokavonana nefa mpivavaka, nefa mpitondra fivavahana. Manana toe-po mitondra mbavaka amin'ny fahavalo ho ringana sy ho potika. Fa ny toetra ny tompo tsy zany. Ary azagaga ianao raha nitondra mbavaka amin'ny fahavalonao ringana de hatramin'izao izy velona be. Hatramin'izao ny fahavalonao mbola ino mandendembe ny arakaraka nitondranao mbavaka azy ilatsahana vandra varatra sy ny sisy, maika izy mirijarija be, botabota tsara. Satria ny Baiboly de miteny hoe ino izy ty tiavan'ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manaratsy anareo, mivava izy tsy miteny haratsio ny olona manaratsy anao. Tsy nampianatra an'izany ny tompo. Raha hifanaratsy amin'ny olona manaratsy anao de tsy tsahatra mihitsy ny ady, tsy tsahatra mihitsy ny korotana. Fa manaratsy ianao de mamaly koa ny any amin'ny ilany, de manaratsy koa ny ilany, de miady aminy ianao de idivany. Zany anefa ny tadio fa hitondra korotana eto amin'ity tany sy ny fanjakana sy ny firenena sy ity zao tontolo zao ty raha tsy anana toetra manam-pitiavantsika ny fahavalontsika. Ny tena fahendrena manoloana ny zavatra ataon'ny fahavalo de ny mangina, de mitondra mbavaka azy mba hiova izy. Zany ny tena fahendrena. Tsy mahafaty angeny mangina, tsy mahafaty mangina. Trana manokana de nanana an'izany toetsaina sy toetra zany tato ato hoe mangina fotsiny na betsaka aza amin'ny feo eniko momba na ohatra ohatr'izao ny ianao, ohatr'izao ny ianao, zao ianao, zao ianao de mangina fotsiny zay ny toetra ampianarin'ny tompo ny tenako fanginana. Zao ny ary de mangina, zao ny etsy de mangina, tsy te hiditra be tsony satria raha maly ny fahavaloko foana ao de hikorotana ary tsy hahita fiadanana. Raha maly ny tenin'ny mpanaratsy afoana de amaly, de mamaly izy, de mamaly, de mamaly, de inona ary ny fitsaranao anatin'ny fonao fa fo maloto.
lasa feno fako ny toe-pon'le olona, lasa mizingizina aiza no anana toe-po araka an'Andriamanitra. Ny fonao miziriziry be foana satria zao ndray ony de mamialika io ianao, zao koa ka izy koa nge zao de mitendray, zao koa nge izy zao koa de tadidio fa raha izany foana no iainana eto amin'ity tany ity de tadidio fa korotana sy ady, nefa ny tadidio fa raha mpivavaka miady tsisy fanjakan'Andriamanitra anjaka zany. Raha fanjakana miady fanjakana sorava vaza amin'ny fanjakana zany, ka raha samy fanjakana Kristy ihany no iady, inona ny dika zany? Tsy mehezany devolo ve tsika mianakavy tompoko? Saino ny aminao manokana. Ary raha tena mampianatra antsika zanak'Andriamanitra rehetra, aza tia mamaly fahavalo zany, aza tia mamaly ratsy ny ratsy zany tompoko, tsy toe-panaharaka ny tompo zany. Mety marary aminao le zavatra ataon'le fahavalo, fa leo mangina aleo tsy miteny. Ny olo-kendry de mangina ao anaty savorovoro, anona ahitanao ny olona manam-pahendrena ao anatina korotana savorovoro mihitsy izy miezaka mangina. Ny fanginana ao anatin'izay nefa mampitombo ny heriny, tsy hoe mangina de zay fotsiny, fa mangina manovo hery, mangina misintona hery, mangina mba hanana hery hiakarana tongavana amin'ny avoana. Fa ny adala ho ny baiboly de mitabataba, ny adala de mitabataba, zany mitenen'ny bokyny Iobolana, tsy za miteny an'izany. Ny adala de mitabataba, ary satry ny adala misy ady mba edivana, fa ny fahendrena kosa mampianatra anao angina, tsy hanaratsy fahavalo, tsy hamely tontondro ny olona mamely tontondro ianao, tsy tifitra basy ny olona mitifitra basy ianao, tsy hanozona ny olona manozona anao. Aza manozona hoy ny tompo fa mivavah, fa ny fanozona nataonao ohatra hoe manozona anao ny hafa de hozoninao toetra na gentlisy zany, na mpivavaka ary ianao, na pasteur ary ianao, na pasteur ary ianao. Mety ozy ianao hoe za tena mopera masera, za zao mipilasiko sy ny sisa. Ny olona anankiray manana ny toetra hoe rehefa favaliko de halako, rehefa manisy ratsy de asiko ratsy, namako ihany no tiako, zay manisy soa ihany no asoaviko, zay miarahaba ihany ny arabaiko. De mbola ambanin'ny gentilisa tsy mivavaka ny toetra zany, ninona toeranao ao anatin'ny fiangonana misy anao, tsy akanavaka. Fa ny toe-po, toe-tsaina, toe-panahy nananany tompo, de io toetra io hoe tiavany fahavalonareo, mivavao an'izay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny rainareo zay any an-danitra ianareo. De nio tsara io no afatarana fa tena zanak'Andriamanitra isika, dia tia ny fahavalontsika ary mivavaka ho an'izay mpanaratsy atsika, mba ho tonga zanaky ny rainareo zay any an-danitra ianareo, ho tonga zanaky ny rainareo zay any an-danitra ianareo. Ny afatarana fa tena zanaky ny raitsika isika de tia ny fahavalo ary mivavaka ho an'izay manaratsy anao. Io zany tsy hita mipiro fotsiny hoe mivavaka any am-piangonana de zanak'Andriamanitra, hoe za zanak'Andriamanitra ka zay isaky ny sabata na lahady na latsinainy na larobia mandeha any am-piangonana, za efa mikôfesy foana, za efa mandray fanasan'ny tompo, mandray communio, za vita confirmation, za pasteur, za mopera, za diakona, za evangeliste, za apôstôly, za za prophète. Tsy hany ny afatarana anao tena zanak'Andriamanitra, fa tonga tahaka mba ho tonga zanaky ny rainareo any an-danitra ianareo izy raha tia ny fahavalonareo sy mivavaka ho an'izay manisy ratsy anareo. Jereo tsara zany toetra ambarany tompo zany mba ho tonga zanaky ny rainareo zay any an-danitra ianareo. Raha tia ny fahavalontsika isika sady mivavaka ho an'izay manenjika atsika, dia tonga zanaky ny raitsika zay any an-danitra isika.
io zany tsy vitana démonstration fotsiny amina haingitraingitra ivelany sy fiteny fotsiny sy ny fidirana am-piangonana fotsiny sy ny hirahira-pivavahana sy ny toroteny fotsiny ny resaka hoe zanaky ny ray any an-danitra fa ny toetra ananantsika no ahafantarana hoe zanaky ny ray any an-danitra isika na zanaky ny devoly any anaty elo. Raha izay tiatsika ihany no tiavintsika dia tsy zanaky ny raintsika any an-danitra isika. Zay miarabatsika ihany no arabaitsika tsy zanaky ny raintsika any an-danitra isika fa ny porofo mahazanaky ny raintsika atsika any an-danitra dia tia ny fahavalo mivavaka ho an'izay manaratsy ary tia ny olon-drehetra miaraba olon-drehetra. Dia mbola averiko foana ty hoe tsika kristianina manana toetra ratsy ary tsika mampianatra ny jentilisa anana toetra ratsy. Jereo tsara fa tsy mifampiaraba zany tsika reo ny akamaroantsika eny an-dalana raha vao fiangona kafa fotsiny le fiangonana dia efa tsy mifampiaraba marina nge zavatra resako zany. Jereo ny akamaroan'ny samy pastera lehibe eto Madagasikara mifanaratsy fotsiny fanenjika mifanaratsy dia miampita any amin'le mpivavaka zay kristianina hoetiny le izy dia eny koa ny kristianina rehetrarehetra le olona rehetrarehetra mpivavaka dia samy mifakahala fiangonana ray ary makahala ny ray ary ny anankiray ary makahala ny ray ary tsy mifampiaraba nefa samy kristiana samy miantso ny anaran'i Jesosy samy miantso hoe Andriamanitra ray ihany ny Andriamanitra. Aiza ary zany ny tena toetran'i Jesosy aiza ary ty toe-panazy toe-posy toe-tsaina nampianary ny tompo antsika amin'ny Timothée 2:7 ty tsy tamintsika mpivavaka le izy ary aza gaga raha tsy isy fifoazam-panahy eto Madagasikara. Aza gaga raha betsaka mpivavaka fa tsisy Andriamanitra miasa tsisy Andriamanitra miasa. Aza gaga raha anjakan'ny aizina ny tany sy ny firenena misy ianao satria ny mpivavaka pe tsara velatsy ny akamaroany. Samy mpivavaka tsy mifampiaraba, samy mpivavaka mifanao andolom-po, samy mpivavaka mifakahala, samy mpivavaka tsy mifampiaraba indrindra moa zany ka ny any ivelany toetrana jentilisa ihany fa fivavahana fotsiny mody atao. Fivavahana fotsiny mody atao. Mafy be le fampianarana kanefa kosa sany mandihy ny tena na za miteny ara dia mandinika ny tenako. Tsy fotoana amaliana ratsy ny ratsy zao. Tsy fotoana amaliana ny ratsy ny ratsy. Tsy fotoana anaovana adalana amin'ny hafa fa fotoana izao iombonana, ifankatiavana, ifanajana, ifanomezam-boninahitra ao amin'ny Kristy. Iraisantsika saina, iraisantsika fo, iraisantsika fanahy, fiombonam-bavaka, itondranam-bavaka ny olon-drehetra ho voavonjy ho modely ho an'ny tsiraray avy izasy anao zay manompo sy mivavaka amin'ny tompo. Ivavaka isika isotra an'Andriamanitra ny amin'izay afatra foy dia foy izay. Jesosy io misaotra anao ny amin'ny teny fahendrena omenao anay, fampianarana omenao anay. Voninahitra aneo anao tompo satria ny toe-poso ny toe-tsaina ary ny toe-panahy araka ny sitraponao dia zay voalaza anao amin'ny Baiboly. Ianao ne no hiasa ary ame fanay mahay mity ao anatinay. Anova ny toe-ponay izahay mpivavaka rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Matio kely no niaraka taminao tao anatin'izay fotoana foy izay raha mila lara-tarobia ianao dia ny 033 78 710 58 na ny 034 66 959 47. Reo ny lara-tarobia ifandraisanao amiko ho anao zay manaraka ny video amin'ny YouTube moa dia eo ambany eo le izy izany. Mirary soa antsika rehetra tahin'Andriamanitra dia tsy mahazo resy ianao. Veloma tompoko.
fenona no nandraisantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana. Jaona toko voalohany 5:40. Fotoana mamy andraisanao fampianarana ary anarahanao vavaka délivrance ihany koa eto amin'izao fandarana izao. Iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra apôstôly Matthieu. Tsy mahazo resy ianao.